Tondra ny voatsirambony tanany ho an'ireo trabona tamin'ny fandalovan'ilay rivodoza ilaina farany teo tany amin'ny faritra Boeny iny ary ihany koa ho an'ireo trabona noho ny aitrano tao Manakara ny vadin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Ramatoa Voangy Rajaonary Mampianina androany moa no nanolorany ny BNGRC izany fanomezana izany entina indrindra hanarenana ny fiainana ny andavanandro ny retim-ponina ireto. Vary 5 tonnes, savony 20 baoritra, labozia 4 baoritra, sira 10 sac, agveda soho 570 avy. Ireo ny fanampinana totry ny vadin'ny filoham-pirenena ho an'ny trabona avokatry ny fandalovan'ny rivodoza Helena any amin'ny distrikan'i Mitsinjo, Soalala ary Mahajanga ao amin'ny faritra Boeny. Ny rivodoza Helena izay namela takatra maro any faritra Boeny iny ary tafakatra hatramin'ny 10 ireo trabona amin'izao fotoana izao. Anisany nahazo anjara fanampina amin'io ihany koa ny trabona tamin'ilay aitrano izay nitranga tamin'ny komuna Ambandrika distrikan'i Manakara faritra Vadivavafito Finany. Trano 530 no ndraiky ilany afo ny telopolo masalasa teo ary ponina 17,700 no trabona ao Manakara. Ny biro misahana ny loza voajanahana ny BNGRC no nanoloran'ny vadin'ny filoham-pirenena ireo fanampinareo io maraina io. Ny faritra Boeny, Soalala ary Mitsinjo. Ary manaraka izany koa dia makahery an'ireo olona rehetra tratran'ny vola ireo ho an'ireo olona mony ainy ary koa ireo avana tsy hita. Manaraka izany dia makahery any koa an'ireo fianakaviana izay tratran'ny aitrano tany Ambandrika Manakara makahery. Misaotra manokana anareo eto amin'ny BNGRC noho ny fanampiana sy ny fandraisana ndraikitra. Tonga ny tontolo tonga amin'ny toerana ato amin'ny fampiasan'ny BNGRC dia mitondra ny fanampiana ho an'ireo mpaitandrazana izay niara-mboina na ny vokatry ny cyclone Helena zany tany andrefana tany na ny tany Ambandrika tany Manakara vokatry ny aitrano izay namoizana fananana sy trano amanjatony maro ka niteraka trabona izay anarivo zany tany Manakara. Ny ministry ny arintany ary ny tompon'andraikitra eo anivon'ny BNGRC nandray ny fanampina avy tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena ity tetsy Antanimora.